Salama daholo e. Fisaorana sy hafatra ary ataoko hoe torohevitra fa tsy toromarika akory a ny vidéo ataoko zao ho antsika. Ny vaovao momba an'ilay raha namana izay voasambotra maro moa zany a dia efa afaka izy a tsy voakezan-daholo intsony. Fisaorana moa zany natolotra an'ireto candidat izay samy joro ary sy nasaha nitarika ny vahoaka tamin'io omaly ireny a. Tsy ataoko hoe fidirana an-dalambe ireny a, tsy mbola ataoko hoe fidirana an-dalambe ireny a, satria moa zany resaka palais de sport. Ny tena fisaorana lehibe no ataoko ny candidat eto dia ny fahamoahana izay teny tokana izay nandrasan'ny vahoaka hatramin'izay a, dia ny irotsahana plasin'ny 13 mai. Zay fisaorako be lehibe amin'ny candidat sy zavatra izay a. Izay zany dia ataoko hoe manomboka latsinainy a, rehefa tsy feno ny fitakiana, rehefa tsy tanteraka, rehefa tsy tampiarahana ireo teboka 5-9 angamba izay a izay takiana amin'ny fanjakana, dia misy amin'izay a ny fidirana an-dalambe amin'ny 13 mai. Ho fanajana resipihandro sy fankataovana an'ireo tapaky ny maro izay lazainy candidat ireo a, ny antony nanafanako an'iny 30 septembre androany fidirana an-dalambe organisation hafa efa vonona ny rehetrarehetra ny androany fa ny foana zany a mba hanatanterana ny fangatan'ny candidat. Minoa anareo fa vonona ireo vahoaka ireo, betsaka ny système hidéclenchena an'ireo vahoaka ireo ary miainga ireo, tsy misy milady, tsy misy mila vanina akory ny amin'ny latsinainy zay, fa miandry fotsiny a ary mitaky ny valiny avy any amin'ny fitondram-panjakana ireo fangatana natao ireo. Fotoana fino nomenan'ny fanjakana izany hoe androany a dia rapitso mba hireazira ilay fanjakana hoe zao zany ny valin'ny fangatahana. Tonga amin'ny hafatra izay lazaiko eto, raha toa ka mbola miziriziry amin'le fampitahorana sy amin'le herim-pamoretana ny fanjakana dia ho avy-tsika, tsy amin'ny angatsiro ny arina akory fa ho avy-tsika amin'ny afo mahamay, amin'ny afo mahavaivay amin'ny andro manaraka. Ny latsinainy zany a tsy tonga tanam-polo kosa tsika aloha fa mitondra banderole kosa fa asehoiny fitakiana, asehoiny fangatahana, asehoiny fitarainana. Ary ataovy mazava lehibe ny banderole ahitan'ireo Nations Unies sy le communauté internationale ho hitan'izy ireo amin'izy mbola mandalo a Madagasikara. Amboary tsara ny organisation, torohevitra hoy izy fa tsy toromarika akory ny meko, mandeha milamina fotsiny aloha, ampilaminana, tsy miorakoraka, tsy miantsy ady, fa aleo raha hoa mihira. Misy ny première ligne, misy ny première ligne, misy ny deuxième ligne. Zay vao tokony nisy n'ireo candidat. Ao an'elalelandreo ary tsy ao an'elalelandreo ireo mpaka sary ireo. Entre ny première ligne sy deuxième ligne sy ny candidat. Resaka sécurité zany sy ahafana miaro an'ireo candidat ireo. Zay, ireo mpaka sary ma tsy misy andrareo koa ireo. Ny mpitandro filaminana, raha tia ampisehoana ireo fa miaraka aminay vahoaka dia tsotra kely, esory fotsiny ny satroka zafady, esory ny kasika dia kopakopay dia mangala sisiny dia tonga dia kaopy ny vahoaka. Aza manaiky bakeo bandy eo amin'ny 4-4 ireo nareo rehefa nahazo vola andreo efa nahazo promotion gradiny, fa nareo mbola kely, mipetrafo mbola tanora na zandary lesy na manamila. Zafady, ao ka tsisy ny fisamborana, fa misy zay keko raha hoe nisy ny baton
fa raha misy ny arina arma feu tsy ranony ka izao moindre lacrymogène mety hiaritra ihany angambany roa na telo na efatra fa raha plus n'izay a dia voaterytsika hiditra plan B ny andro manaraka. Ny plan B zany tiako tenen'izany dia zao tsy misy resaka hoe taretin'ny candidat na taretin'ny député na hoentin'ny député na hoentin'ny candidat fa io dia tonga dia entre ny beboty a sy ny vahoaka zay 8 eo amin'ny latsinainy. Raha toy moa zany manao fiatsika mamaly ny fitakiana ny fanjakana ho anareo candidat dia dinio ihany le izy fakafaka ao a samby misy fanambakana ao a na mifono ny hevitra hafa mifono fitaka ny tiako tenenina. Ny antony dia satria mbola velona raha tsy rahonana zay raha fa dia mahay resitsika firaisan-kina no hery ahafahana makany amin'ny fandresena. Salut daholo.